Isan'ireo tonga nanatrika an'ity hetsika nofokely amin'ny tampihavanana ity ihany koa moa ny filohany Antoko Maitso Sara Georges Rabearso izay nilaza efa misy ny fiarah-miasa eo amin'ny Antoko Maitso sy ny hery vaovao an'i Madagasikara. Araky ny kabary iny moa zany misokatra ny ataoko hoe fifanampiana anatin'ny fanarenana ny firenena dia mazava ho azy fa zahay dia vonona amin'izany ary efa misy le fiarah-miasa fa tsy hoe tonga eto akory voanomboka an'ilay izy amin'ny resaka andramena io ohatra na amina resaka fijerevana koa ny azahoantsika marimaritra iraisana isiny hoe filaminana ho an'ilay firenena ahafahana mandroso maharitra. Izy io zany dia isaorana mihitsy satria filoham-pirenena no ataoko hoe lasa vonona tanteraka ary miroso tanteraka mihitsy ao anatin'ilay hoe fijerevana sy fiarovana izay mbola andramena eto. Dia misy ny dinidinika iarahana amin'ireo bailleurs de fonds, misy zany hoe fiarovana morontsirakitsika amin'ireo sambo aingam-pandeha ananana, misy koa ny fanaraha-maso ny bolabola mbola ao, dia misy ny fananganana mety ara fananganana fond anankiray izay andraisana ny vola avy amin'ny bolabola io mba hiditra anaty kitavam-bolam-panjakana. Maro zany ny tetikasa efa volavolaina any ary ataoko hoe ny toerana koa zany dia efa misy mihitsy ny fijerevana io fa tsy hoe aty anaty bao aty fotsiny. Dia indrindritsika no mahita fa rehefa mihamafy io ady io dia mivoaka daholo amin'izay ilay olona tsy vonona amin'izany. Ka eo zany no anerana ny rehetra hoe marina fa samy tompony malagasy rehetra fa misy ilay fitsimbiana tsy maintsy atao ary misy lalàna mifehan'io dia ny fampiarana an'izay lalàna izay no tsy maintsy hifaneken'ny malagasy rehetra ary ny lalàna tsy hoe manasazy fotsiny fa misy koa ny hoe ny fambolena atao isaky ny manapaka ianao misy lalàna maro zany dia izay no anairana ny rehetra hoe io tsy misy hoe fankahalana na hoe tonga eo ka izay tsy namana na izay tsy ataoko hoe tsy nanampy tosika na ny etsetra dia ho faizina tsy resaka terovaimanta ataoko hoe fiara tsy mpanara ohatran'izay ilay izy hoe ara-politika fa fanitsiana kosa ny hoe tsy mety raha mbola manohy an'izao tsy